Miarahaba manantena fa salama daholo nareo any amin'izay rehetra toerana misy anareo tsirairay avy any. Aty aminay moa mangatsiaka be ny andro dia be orana dia vadibadika. Efa tsy ririnina intsony fa izay no tiany dia akory atao fa dia hatrehana amin'izay misy eo. Dia ity horonan-tsary androany ity dia nataoko tamin'ny teny malagasy satria tena ho an'ny olona malagasy tena malagasy no nanaovako azy. Ho an'ireo izay olona mba tia ranomanitra ohatra anahy nefa ny koa tsy manam-pahaizana manokana momba ny ranomanitra. Dia ho an'ireo izay sahiran-kirana rehefa ilay te hividy ranomanitra nefa tsy te handeha ho any amin'ny parfumerie dia mamakimaky eny amin'ireny tranokala rehetra dia inona ary izany teneniny izany hoe note dia tsy fantatra akory izay lazainy eo dia vidividy anjava fotsiny dia miandry hoe izany hono tsara hono e. Hoy ry zareo dia andramana dia hita eo. Dia androany izany hiezaka hizara aminareo tsy manam-pahaizana manokana efa miteny aho tsy manam-pahaizana manokana momba ny ranomanitra fa azavaiko anareo arak'izay fahenoko anazy sy izay fofona tsapako azy eo. Dia tsy haiko tsy anjery ny ranomanitra ireo vitsy kely tsy mihoatra amin'ny folo akory ireo dia ezahako hazavaina amin'ny fomba fiteniko sy tsy fomba teknika izany fa hazavaiko amin'izao. Dia lasa izao ary atomboka amin'ny izay fampiasako izao voaingana indrindra dia ity Burberry Touch ity no fampiasako izao tsika miteny izao voninandro izao. Tsy haiko izaho koa tsy manaraka toetrandro izany fa izay hoe raha malala tsy dia mpanaraka zavatra. Ity Burberry Touch ity ny anahako ity 100 ml dia tantaraiko anareo ahoana ny fahalalako azy. Ity zavatra ity dia ohatran'ny somary manindrona kely anaty izy raha fofona akaiky raha atao an'izao. Ity eau de parfum ny anahy matetika eau de parfum daholo satria izaho tia fofona mahery dia tiako izy mitana be mandrapariva ny andro. Dia ity Burberry Touch ity maharitra anahy tena raha manosotra dia hiasa maraina dia mifoha vao am-pandriana mbola henoko. Izaho raha toa rehefa manao ranomanitra dia asiako amin'ny eto dia voloko dia ny tanako eto sy eto izay dia eto izay fanaovako ranomanitra. Dia ny fahenoko an'ity tsy mijery internet tsy mijery naoty tsy mijery baoritra fa izay no teneniko anareo hoe ny fahenoko an'ity ranomanitra ity ny ilazako azy dia maheno fofona voninkazo maherihery ohatran'ny hoe misy episina sakafo koa ao anatiny fa izy manitra mamerovero izany hoe rehefa maheno anazy dia ohatran'ny hoe amoromorona ranomasina anatina spa ohatrohatr'izay. Izay no fahazahoako anazy fa samy manana ny eritreritiny samy manana izay fahaizany fomba fiteniny anazy fa ny ahako tsotra be ohatr'izay. Tsy amoromorona be ao anareo eo fa manjary ohatran'ny hoe mandainga fa izay no fahenoko an'ity zavatra ity ohatran'ny hoe any anaty filomanosana dia misy voninkazo orchidée manimanitra be dia ohatran'ny hoe misy fofona sakafo ihany fa sakafo manitra. Izay ny azoko ilazana azy mateza be amiko amin'ny vatako izy izaho tsy mampiasa lait corporel Burberry kely ary fa lait corporel tsisy fofona akory ary angambany iny anahy iny Petit Marseillais izay dia maharitra anahy tsara izy. Dia ny ranomantrako manaraka Manifesto eau de parfum Manifesto tsotra ity dia 60 ml ny anahako. Dia ezahako tantaraina anareo indray fahahenoko azy sy fahatsapako azy. Ity indray dia raha fahenoko an'ity dia maivana be tena ohatran'ny hoe raha mandeha ianao dia misy fofona maivana ohatran'ny hoe mandalo tampoka fofona voninkazo maivana be ohatran'ny raozy manakaiky. Izaho aloha tsy dia mahafantatra voninkazo be dia be fa henoko manakaiky raozy izy ity maivana be tena tsisy ohatr'izany. Dia izy tsy dia mateza amin'ny fahenoko anazy izany raha ohatra hoe mandeha andro maraina manosotra ranomanitra dia manomboka eo amin'ny 2 eo izy tsy henoko intsony na ataoko ohatr'izao sisa izay vao henoko tsy mihoatra ny Burberry fa izy haheno raha ohatra mifanena aman'olona dia miteny ny olona ino izany manitra be fa tsy kanesana matoa efa kelikely io. Dia ohatran'izay fahenoko anazy ohatran'ny raozy tulipe angamba no tena mifanakaiky anazy fa tsy haiko izay naotiny ihany fa anahy efa ela be ity dia izay tantaraiko anareo eau de parfum tsy dia mateza amiko izy. Ny oriko izany tsy maheno anazy mandrapariva ny andro fa ny olona maheno
dia misy an'izany hono fa tsy fantatro dia izay ny tantarako momba ny manifesto. Avy eo indray ity flower bomb ny Victor and Rolf ity ny ananako dimapolo mililitatra. Tia indray dia tena manaikitra orona koa, manaikitra orona fihetsika anazy satria tonga dia ohatra maherihery izy izany fa manitra. Ny anahako ny matetika na fofona vatomamy na fofona voninkazo dia ny fahainoako an'ity tao ohatran'ny hoe voninkazo ihany fa voninkazo maherihery. Inona re no ataoko ohatra hoe ayayay za koa raha tsy mahay voninkazo tsy mahay voninkazo koa raha fa izy aloha mahery ohatran'ny manantokantona inona manantokantona labozia zany, tena misy labozia manao an'izany. Izy koa fofona misy mangatsiatsiaka fa manaikitra orona izy aloha amin'ny voalohany fa avy eo ianao ohatran'ny hoe maheno mangatsiatsiaka ohatran'ny hoe misy nararaka rano ireny izany amin'ny vatany. Dia amiko koa izy ity tsy dia mateza maraina hariva ny andro, izany tiako lazaina rehefa ilay tsy mateza hoe za tsy maheno anazy maraina mandrapariva ny andro fa henoko hatramin'ny atoandro eo izy dia avy eo tsy henoko intsony fa mila ataoko ohatr'izao, mila ataoko hoe mila fofoniko tena akaiky izay vao henoko hoe izay efa manao an'ilay izy fa mateza amin'olona koa izy satria nahafantarako an'ity zavatra ity dia teny Ankoditry ny namako sendra efa niaina tamiko izy nanao fotoana izay rehefa avy tamin'ny andro avy amin'ny efatra dia izao ino za manitra be izany dia natorina anahy dia izay nahako tonga nahavidy an'ity fa tena tsara, malefaka be izy dia ohatran'izay voninkazo tantaraiko izay voninkazo malefaka ihany koa raha andraso raha misy karazany amintsika ny raozy dia ity ataoko hoe raozy mavomavo. Nareo ve naheno raozy mavomavo? Ity mora zavaina kely Roger Gallet ity eau de fraîcheur ny anaran'ity raha tsy diso eau douce parfumée ity manitra raozy be fotsiny. Tonga dia raozy tena ohatran'ny hoe io raozy tsisy ninina fa tonga dia io raozy io mipotipotehana amin'ny tanana dia atao amin'ny vatana izay. Tsisy resabe, tsara fotsiny ohatr'izao. Mahafinaritra be anahy manao anazy rehefa mafana ny andro fa ohatran'ny hitako mamofona anazy dia mangatsiaka ho azy. Tsisy resaka be tamin'ny ririnina ary za nanao an'ity. Za koa moa tena marina izany fa za tsy manaraka toetrandro, tsy manaraka ninina izany fa rehefa mahafinaritra anahy dia ataoko. Za sampotsampana fa aza ianaranareo fa mba te hizara aminareo izay misy eto am-pelantanako fotsiny. Aza himehezanareo fa ity raha mantrako ity. Ity ny raha mantrako voalohany indrindra teto an-tany faranety 32 ity. Fa zaho vao mahalala, vao haingana kely tsy hoe zao fa vao haingana kely tamin'ny roa taona angamba nahafantatra hoe andeha laky ity zavatra ity. Fa satria hitako teny amin'ny TV efa lany kely tena fahabodiny kely tsisy ohatr'izany tsisy fa tena tiako ity tena tiako. Ity ny raha mantrako voalohany nahazoako an'ity tany Madagasikara tamina ilay vazaha mandeha mody ireny mpiara-miasa tamiko dia nandeha mody izy dia namidiny daholo ny fananany dia tany novidanako anazy. Tiako dia tena tiako tokoa. Ity indray aloha dia voninkazo mahery raha manitra na lehilahy ity fa tena mahery voninkazo. Andeha ataoko hoe inona re ny anaran'ity tulipe izay vao ity vao tena tulipe tena manitra maivamaivana be. Amiko dia tena mety be any Madagasikara ity zavatra ity satria mandrivondrivotra na mandeha any anaty taxi be ary dia mety tsy tefitra ny olona fa satria maivamaivana kely izy manimanitra mahafinaritra manome hatsiatsiaka ho an'ny vatana. Izay ny zavatra rehetra izany dia izay daholo. Zahako izany ny sampona. Za zany manantokantona izay mangatsiatsiaka, voninkazo malefaka malefadevaka mahery anaty oron'olona. Manarak'izay dia ity vetiver Babylone ny Armani ny raha mantrako. Ny anaty raha mantrako ity 100 millilitre. Ity indray aloha dia tsy voninkazo mihitsiny fa zava-maniry ohatran'ny hoe inona indray ny anarany ohatra hoe manakaikaiky tsy voninkazo izy tsy hoakany amin'ny voninkazo mihitsy izany zavatra izany fa fofona episy fofona episy fa manakaikaiky zavatra maherihery tsy cannelle fa
tsy jorofoko fa eo anelanelan'ny zavatra anankiroa izay tsy vanilla satria vanilla maivana be fa ity zavatra ity somary eo anelanelan'ny kanela sy jorofo tsy haiko raha misy zavatra dia tenenana fa raha nareo raha mijery amin'ny internet reo dia efa mazava be eo dia teneny hoe ity naoty nananina maketsa makelo fa tsy izay ny tanjoko fa tsy hitako izay dikany iresadresahako aminareo eto raha izay dia teneniko nareo io dia vakiako koa izay dia inona ny dikany tsisy dikany fa ity zavatra ity dia tena mateza be amiko koa mateza be amiko tena ilay hoe mifoha ara-pitsy maraina avy mandro nefa ny amin'ny alina dia mifoha ara-pitsy maraina mbola iainiko manitra be ihany ny vatako dia izay mahafinaritra anahy izany misy fanakaiky an'izay zavatra manitra ny dakozia fa manitra be manitra be tena matsiro tena mampanofinofy kafokaforiana kely izy ity lafo kely manko tsy dia mahazo hisetrasetrana loatra raha mandraoko avako dia Dior j'adore de Dior ity angamba tsy misy hazavaina intsony izy tsy mahalala an'ity fa taon-jato ny ranomanitra ny olombelona rehetra be dia be mpanana manitra be izy dia fofona ramatoa matetika na aty andafy manao an'itony ramatoa 20 taona no tena fahitako fa tsy dia mahita firy hoe olona 30 taona ohatranahy na hoe olona 20 taona satria izy dia ramatoa mpanao mihajahaja efa raha ny amintsika izao dia mitafy lamba ary izaho marina angamba tokony hitafy lamba indray andro izay filazako an'ity mihaja be ramatoa ramatoa tsy zazakely ohatra antsika no manao azy mba zazakely tia reto ity tena hoe raha manana bebe tena meko anazy tsotra izao fa indrisy tsy manana bebe intsony zaho raha moa tsy manana reny intsony ity fofony ity dia tena hitanareo ohatra ny fofona armoire ilay efa mibobongolo tsy fantako izay nahatonga ana nividy an'ity ny tena marina tamin'izaho teny amin'ny mpivarotra tsy haiko na diso angamba ilay tavoahangy izay ndeha ataoko hoe izay mba tsy hamezako tsy hinanizaniza ny tena kano mahazo tsidy io fa tamin'izaho namofona anazy tsy ohatr'izany mihitsy fofona nahainoako anazy noho ny avy eo izy nahosotra tamin'ny vatako tena hoe fofona mahery fofona antitra fofona hainoako anazy tena ilay fofona anaty armoire ilay efa zavatra efa tsy nitsikela be tsy mahazo rivotra bobongolo izay sarotra be mamofona an'ity ity Chanel chance de Chanel eau de parfum diso eau de toilette akory ity fa tsy eau de parfum fa azafady nefa 100 millilitre dia efa nahefa ela be ity fa tsy mety ritra raha manana ny bebe anay izao dia indrisy fa izay koa maharatsy anazy rehefa mividiana lafo anie dia indraindray tsy fohy omenam-bola mifona kely sisa fa mare dia ity ny ranomantrako dia fantatry ny ankizy vavy kely rehetra dia ity azy daholo ny anaty eau de parfum la petite robe noire eau de parfum la petite robe noire ny anahako ity 50 millilitre misy fofona voninkazo koa izy voninkazo mavokely izay rose mavokely nahainoanareo anazy ampifangaroany vanille eritreritra izany izay no fahazahoako anazy izay no fandraisako azy sy ny fahainoako anazy ity zavatra ity aloha dia mandainga raha miteny anareo fa mateza amiko eau de parfum ity fa ny fahainoako an'ity raha mianosotra eto zao dia afaka adiny indray dia tsy maheno an'ity intsony izy tsara fa izay fa tsy mateza amiko ny fofony eny araka ny filazako ilay tiako tenenao hoe tsy mateza amiko hoe tsy haingo intsony fa ny olona maheno rehefa mifanena amiko dia maheno ihany fa izaho no indrisy diso fanantenana ity ny ranomantrako farany ity la vie est belle ny Lancôme dia anaty 5 millilitre 5.70 millilitre ity la vie est belle ity azoko hamehezana anazy dia mahafinaritra tokoa ny fiainana tena ara-baky teny mahafinaritra mihitsy fiainana rehefa manao an'ity dia mangatsitsiky tena mahafinaritra fiainana tena hoe izay angamba ilay hoe any anatin'ny loha daholo ny zavatra rehetra satria tonga ianao dia maivamaivana zen izay ny amezako azy zen mihinana odorana zen mifofona zen izany amiko zavatra maivana be dia maivana eny dia izy tena maivana fa voninkazo maivana izay raha izany eritreritra izao ny olona mpanao an'ity dia olona ankizy kely 20 taona ireny fa izaho moa izany dia efa miteny anareo fa izaho dia tsy fakatahaka amin'ny zavatra rehetra satria hafahafa tsy mitovy firy anan'ny olombelona rehetra fa samy manana ny tintsiny
dia tiako fitenatenainy ohatra ny hoe raha ato an-trano aho zao dia tiako mizotra ohatran'ity dia mamofomofona maivamaivana mampazotozoto mampafalifaly zay rehefa kizitina zany dia manao an'ity zavatra ity na raha matoa be ara dia lasa ohatran'ny tanoranora fa mampatanora tia mazimazia mampatanora dia zay ara fa misaotra indrindra anareo hividy hatreo ny momba an'ity ranomanitra ity nanantena fa mba nahafinaritra kely anareo ihany dia tsy mitovy amin'ny vidéo an'ny olona rehetra ny milaza an'ilay hoe izao maketsa makeroa satria za tsy manam-pahaizana manokana momba an'ireo ranomanitra ireo fa za koa nefa tia anisan'ny mpankafy dia ny azoko lazaina dia mizara araka ny fahaizako anazy ohatra ny olon-tsotra rehetra manao ranomanitra dia mizara izay fahitako anazy sy fahaizako anazy raha te handalina indray andro any raha lasa mpandalina momba ny ranomanitra dia hiverina anao horonan-tsary indray dia zaraiko aminareo ampifaliana tanteraka dia zay fa mba zarazarao amiko eo amin'ny commentaire eo reto ny ranomanitra tsara tena tianareo dia mba ho hitako eo andran-dramako eo koa aza hitako fotsiny aka hividy dia misaotra indrindra manaraka hatrany ny horonan-tsariko misaotra indrindra manaraka hatrany ny chaîne-ko dia manasa anareo mandrakariva mba hisabone dia zay fa veloma amin'ny manaraka indray